Miantehitra amin'ny fanamafisana ny tabajotra amin'ny mpanentana ara-pahasalamana ny mpanao asa tsitrapo antsoina hoe CHV ny fandaharana asan'ny USAID eto Madagascar. Izy ireo no manatanteraka ny asa fanavotanaina. Ase miandraikitra ny ase zaza eo amin'ny mpanentana ara-pahasalamana anazy zany dia hitako zany fa misy fiovana ary mahafinaritra mihitsy ty amin'ny faritra misy anay ty hatramin'ny nanentanana ara-pahasalamana satria efa hita zany fa mba misy fiovana hita maso ary hita taratra. Ohatra amin'izany mihena ny taham-pahafatesana ho ny zaza lasaky ny 5 taona satria anay manentana ny reny sy ny zaza moa dia mandray ny tagnana koa le zaza marary lasaky ny 5 taona dia hita zany hatramin'ny nanaovanay izay asa indrindra fa ny fandraisana entanana ny zaza marary zay dia hita fa efa ao anatiny mba misy tombosoa ary hita fa tena mahafinaritra ny fiovana misy aty amin'ny faritra misy anay satria amin'ny faritra misy anay ty taloha dia mihanaka misy ny valagnaretina sy ny karazana nefa hatramin'ny fanentanana ara-pahasalamana aty indrindra ny fandraisana an-tagnana an'ireo ankizy lasaky ny 5 taona ireo dia hita fa ny hena zany ary hita fa mihamaivana sikelikely ny fahasairanana misy eo amin'ny fokon'olona. Omena fiofanana sy fitaovana ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo ahafahany mamantatra ny sorotsaretina sy mitsambiny ankizy amin'ny alalan'ny fanafody toy ny antibiotiques sy ny resivalo, sel de rehydration orale ary ny zinc. Manampy amin'ny fanofanana ny mpanentana ara-pahasalamana ny USAID ary ireo mpanentana ireo avy eo no mitontra izany fitsaboana izany eny anivon'ny fiarahamonina misy azy. Marihina fa mpanao asa tsitrapo ny mpanentana tsy mandray tapin-karama izy amin'ny fotoana laniny sy ny asa vitany. Fiofanana no omena azy ary eny anivon'ny fokontany izy ireo no miasa. Voninahitra lehibe ho azy ireo no mandray anjara amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny mpiarahamonina. Anana anjara amin'ny fitsaboana ara-dalàna ny roapatelon'ny Malagasy amin'ny taona 2014 amin'ny alalan'ny asa amin'ny mpanentana ara-pahasalamana izay tohanan'ny USAID.